tout le monde d'être là. C'est bon, donc merci à vous tous d'être là. On va passer, je pense, une petite trentaine de minutes ensemble, hein. Et donc voilà, je vais commencer. Iza moa zany tamintsika mbola tsy nandray andro mba efa nanontany hoe tokony hijanona foana hiasa aman'olona ve sa hanao choix hoe hiasa tena am'izay, donc être indépendant. Fa maninona moa zany tsika no manontany hoe inona ny antony mahatonga ny olona anankiray te ho lasa entrepreneur? Angamba ny ataoko fa tsika rehetra mba mieritreritra daholo hoe am'izay mba tsy manana lehibe intsony fa tsika ihany ny lehibe atsika. Am'izay fotoana izay koa tsika ihany no mifixe ny tanjona tiantsika tratrarina fa tsy ny olona intsony no miteny hoe zao ny tanjona tianao tratrarina. Zavatra anankiray tena lehibe koa dia rehefa ianao ihany no lehibe anao, ianao no manana ny orinasanao, dia am'izay fotoana izay ianao tena manana liberté kokoa. Ny hitantsika fa ny olona atao hoe manan-karena dia matetika ny olona manana ny orinasany, ny olona miasa tena. Am'izay fotoana izay koa ianao afaka tena hoe ianao mihitsy no mampiseho ny créativité anao, ary rehefa manana an'ilay liberté moa ianao dia afaka mandeha eraka izao tontolo izao raha tianao. Fa rehefa mitenitsika nefa ny hoe hanorina orinasa anankiray, matetika zany raha ohatra izao hoe varotra no resahana, ny dikan'izay dia tsy maintsy hoe higérer stock ahako, tsy maintsy manana site internet ahako, tsy maintsy manao publicité, tsy maintsy miorganiser livraison. Izany hoe misy contrainte izany. Fa misy zavatra anankiray ataoko hoe c'est vraiment le meilleur plan dia ny atao hoe recommandation. Rehefa manao recommandation ianao dia tsy ianao ny fournisseur ana bien fa ianao mi-recommander bien fotsiny. Tsy misy contrainte izany amin'iny satria tsy ianao no mi-gérer an'ilay zavatra ho recommandena, nefany afaka mi-rapporter commission ho anao. Androany ny zavatra tiako partagena aminareo dia société anankiray izay mi-répondre amin'ny mamaly zany amin'izay les critères rehetrarehetra izay. Les sociétés c'est MWR Life, club privé izy io amin'ny resaka voyage sy resaka produit de marque. Manana bureau MWR Life en Hong Kong, any États-Unis, en France, any Royaume-Uni. Nanomboka tamin'ny 2020 satria izy miasa ao anatin'ny voyage. Nanomboka tamin'ny 2020 izy membre any ETOA. ETOA c'est l'association des tours opérateurs européens. Et raha tany amin'izao fotoana izao dia misy eo amin'ny 100 000 membres eo. MWR Life c'est une société américaine niforona tamin'ny 2013 Yoni Ashurov ny anaran'ny olona namorona anazy. 2013 izy no créé tamin'ny 2016 izy nanomboka se développer tamin'iny Europe iny notamment en France. 2019 izy no nanomboka se développer teto Madagascar fin 2019. Manana croissance annuelle exceptionnelle izy satria 400% ny croissance-any miasa dans plus de 120 pays ary miasa araka lazaiko anareo teo hoe ao anatin'ny industrie du voyage sy ny resaka distribution de produits de marque. Misy plus de 100 000 membres eratany zany zao membre any MWR Life. Izara roa ny présentation ankondroany ny voalohany dia hoe rehefa membre any MWR Life tsika dia inavy ny avantage azontsika ao anatin'izay. Ny faharoa kosa dia ny resaka taminareo vao nanomboka tao hoe recommandation dia le faharoa zany c'est vraiment hoe ahoana no atao via la recommandation, ahoana no mety azahoantsika commission. Izany hoe le tapany voalohany zany miresaka momba ny le avantage azontsika rehefa membre ny
MWR Life. Zany hoe rehefa membre any MWR Life dia manana accès amina plateforme privée anankiray. Plateforme ana réservation au prix de gros le izy Travel Advantage ny anarany le plateforme. Ao anatin'io raha ohatra moa zany tsika ka miresaka voyage, misy namako betsabetsaka ato mipetraka en dehors de Madagascar, manana habitude angambonareo rehefa ohatra hoe hanao réservation ana voyage en ligne dia mampiasa ny sitany Booking, Kayak, Agoda, Expedia, Hotel.com. Zany ny anisan'ny tena mahazatra antsika. Ary marina le izy satria ny monde du voyage, voyage en ligne dia misy deux grands groupes reo no tena atao hoe géant du voyage. Dia ny groupe Expedia sy ny groupe Booking. Donc le site rehetrarehetra reo zany appartient finalement à deux grands groupes, Booking sy Expedia Group. Ny système an'zareo c'est le système mahazatra antsika isan'andro, donc modèle traditionnel ana resaka vente au détail. Misy ny atao hoe grossiste ana voyage dia reo géant reo mandeha manao négociation auprès ny grossiste de voyage dia rehefa avy eo izy mandany vola be amin'ny resaka publicité. Izy moa tsy mahita ny publicité any Booking ohatra à la télé, mandany zany izy des millions pour ne pas dire des milliards de dollars amin'ny resaka publicité hiattirena ny client. Tsy maintsy répercuteny reny amin'ny coûtany satria chargeny dia normal tsy maintsy répercuteny any amin'ny client, ce qui fait que ny client zany mandoa prix en détail. Mitenitsika hoe mora certain mahita hoe mora ny Booking fa ho aseho antsika androany hoe misy système hafa afaka mbola manome prix ambany amin'ny resaka voyage. MWR Life manana système hafa kokoa izy zany nouveau modèle amin'ny resaka voyage, zany hoe manao négociation koa izy amina grossiste, iny moa itovizan'ny olona rehetrarehetra, manao négociation izy fa izy indray tsy mandany vola amin'ny resaka publicité fa ny membre ao anatiny ihany no mampafantatra ny le club amin'ny olona manodidina anazy. Dia zany hoe tsy misy charge ana publicité nefa manao négociation ana prix de gros. La société kely fotsiny marge raisin'ny société amin'ny le prix des voyages dia ny membre zany tena lasa afaka mibénéficier mihitsiny prix de gros. Zavatra anankiray exceptionnel mahasamihafa ny la plateforme privée Travel Advantage par rapport amin'ny plateforme rehetrarehetra mahazatra antsika dia sur le même plateforme be dia be ny opération azonao atao. Tsy miova plateforme ianao zany fa plateforme iray ihany. Hanao réservation d'hôtel ianao sur le plateforme Travel Advantage. Hanao réservation de vol ianao on reste sur le même plateforme. Hanao même location de voiture on peut rester sur le même plateforme. Et même resaka hoe croisière, parce que quand on dit croisière matetika tena site spécifique, mais là on peut même réserver des croisières sur la même plateforme. Tout ce qui concerne les resorts, il y a des offres de resorts eo amin'ny plateforme Travel Advantage misy afaka hividanana activité, ticket ana activité. Quand on dit activité, c'est, je vous donne un exemple hoe ticket ana Disneyland misy tafiditra ao anatiny plateforme Travel Advantage. Quand on dit séjour koa, séjour c'est efa matetika be moa tsika indraindray rehefa mandeha mivoyage efa tsy mandeha hôtel intsony mais plutôt dans des villas de vacances. Reny zany le atao hoe séjour, zany hoe ao anatin'ny le même plateforme zany dia ahitantsika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Resaka train, donc faire notre réservation de train, resaka voyage. Dia ankoatran'ny resaka voyage dia misy ny Lifestyle Mall. Lifestyle Mall c'est une boutique en ligne, une boutique de marque zany en ligne. Misy plus de
1 400 000 destinations ao anatin'ny Travel Advantage. Raha ohatra ka aka exemple amy exemple anankiray anareo kony hoe nanao simulation anatin'ny Travel Advantage, simulation pour partir à Maurice pendant une semaine au mois de novembre. Pour vous dire aloha zany hoe Maurice misy 158 hôtels répertoriés ao anatin'ny plateforme. Et j'ai trouvé Manissa Hotel, les dates n'allaient quoi, 19 novembre au 25 novembre, donc une semaine pour 2 personnes en simulation NATO quoi. Donc je suis à Wanatni, plateforme Travel Advantage. J'ai trouvé Flic en Flac, Manissa Hotel là. Pour la semaine, je vais payer 318 € en passant par Travel Advantage. Ou une indication, Yann, c'est qui est prix moyen de détail ou si 1084 €. Zanouem, sur les plateformes publiques, en moyenne, on va trouver un new séjour, 1084 € ni prix. Il y a quelque chose aussi qui est très exceptionnel, c'est que la société s'engage, donc nous donne la garantie de 150%. Inamundiganzan, Zanoué, Raoua Kawanatni, 24 heures, Maït Tsik, et Fanavita, réservation, Tawanatni plateforme Travel Advantage, Faraoua Kawe, on a 24 heures, chez Jamzir, à notre plateforme publique, Anakrai, ou à booking.com, des Maïta, oui, Mourakuku, le séjour, même date, même hôtel. Là, je parle d'hôtel la Loua. Là, donc, on est en la simulation en hôtel. Teramaïta hôtel la Murokuku, même date, même hôtel. La société s'engage à nous rembourser 150% de la différence. Pour vous dire, oui, Tena, Samin Sizia, Makan les engagements, oui, Murakuku. Alors, comparer Tsikamzezane en Booking, on regarde le même hôtel là, même date pour que ça soit comparable. Donc, même hôtel à Île Maurice, toujours à Flic en Flac, toujours le Manissa Hotel du 19 au 25 novembre pour la petite semaine. Je suis sur Booking actuellement. Des Itatsika fa 1086 €, prix en les semaines. Je rappelle, prix sur Travel Advantage à 318 €. Donc, vous voyez, Tena, on peut faire une économie de 700 €. C'est énorme, 700 € pour une semaine de séjour à Maurice, passant de 1000 € à 318 €. Un autre exemple, donc à Paris, il y a plus de 2000 hôtels à Paris. Donc là, je suis toujours sur Travel Advantage. Là, j'ai l'hôtel de l'Europe. L'hôtel de l'Europe, prix moyen, Ouzis, Kamni, plateforme publique à 140. Nefanzania sur Travel Advantage, j'ai 72 €. Là, je suis du 19 au 21. Donc, ça, c'est 2 nuits uniquement. Je suis à 72 € pour 2 nuits. Je compare un Booking, l'hôtel de l'Europe à Yanya, pour les mêmes dates, le même hôtel. Je suis sur Booking, je suis à 129 €. Donc, vous pouvez vraiment voir les différences de prix, ce qu'on peut avoir en comparant les mêmes hôtels aux mêmes dates dans deux plateformes différentes. Nraya, plateforme privée, Travel Advantage, Nanakre, plateforme publique, et les Massachusetts. On a vu quoi? Là, je reviens un tout petit peu. Les hôtels de l'Europe, des maït, nos réservations en hôtel de l'Europe, amener les dates j'aurai des crédits voyage, 196 crédits voyage. Inamo les crédits voyage, c'est le système de fidélisation. Air France, vous avez les mails, ça. Et donc, réforme pièce à les plateformes Travel Advantage, des maas crédit voyage. Crédit voyage, Zania, on va, ici comme nos réservations, des maas crédit voyage, smis expiration, fa
tsy misy hoe rehefa tsy ampiasainao ao anatin'ny herintaona dia maty ny crédit voyagenao, se-cumule foana ao anatin'ny compte dia ahafahantsika manao ny paiement any réservation antsika plus tard indray zany, donc pour diminuer le prix à payer. À titre indicatif, $1, c'est 100 crédits voyage. Je vous ai dit, oui, plateforme privée, ni Travel Advantage. Fa kosa nefany ny membre dia manana natao hoe guest pass isam-bolana dia mahazo guest pass ny membre. Dia io guest pass io afaka distribuena amin'izay olona tiantsika. Zany hoe afaka manana invité zany tsika via les guest pass. Distribuena ny guest pass misy code eo amin'ilay guest pass idiran'ilay olona sur la plateforme. Rehefa avy eo izy rehefa tafiditra eo micréer identifiant sy mot de passe. Zany hoe tsy hoe mampiasa ny code iny izy dia zay dia rehefa miala eo izy dia tsy afaka miditra intsony. Non, lasa manana identifiant sy mot de passe izy zany hoe lasa tena membre invité à vie. Zao izy zany niditra lasa invité izy androany il peut toujours utiliser la plateforme. Il n'y a pas du tout de péremption, oui, mandritra ny 2 volana ihany izy no invité fa lasa afaka mampiasa les plateformes foana. Zao kosa nefany, c'est un invité, c'est pas un membre. Amin'ny maha-invité anazy dia ny hôtel ihany no accessible amin'ny invité. Ny réservation d'hôtel ihany zany ny afaka ataony. Dia en termes de réduction, moitié ny réduction an'ny membre any azony. Donc, tsy mahazo ny avantage rehetra azon'ny membre izy fa la moitié de la réduction si resaka réservation d'hôtel ihany no afaka ataony sur la plateforme. Inona nefa ny intérêt an'ny membre anana invité, inona moa zany ny avantageny? Ny avantageny dia rehefa ohatra ka manao économie ana $100 ny invité anankiray dia les membres dia mahazo bonus $100. Quand je dis bonus, c'est vraiment des commissions, une récompense d'une certaine manière. Là, ça les membres, c'est pas des points, c'est vraiment de l'argent qui est donné aux membres. À chaque fois, il y a un camis invité, nanao économie ana $100. Zany intéressant ho an'ny membre mizara ny guest pass satria rehefa manao réservation d'hôtel ny invité dia izy mahazo commission. Ny invité koa isaky ny manao réservation d'hôtel dia mahazo guest pass, zany hoe l'invité peut aussi avoir un invité. Dia rehefa iny invité de l'invité iny manao économie ana $100, le membre va bénéficier de $50 ana bonus. C'est pour vous dire zany hoe membre anankiray dia manana intérêt mizara an'ilay guest pass satria azahoany bonus ny fizarana ny guest pass iny. Niteny taminareo tamin'ny voalohany hoe club any MWR Life on sait très bien hoe rehefa miresaka club tsika dia misy notion na abonnement ao anatiny. Ohatra ny club rehetrarehetra ananatsika na club de sport io na club de même les clubs de service misy notion en abonnement. Ny tena mahasamihafa anazy nefany dia ny abonnement j'ai payé tsika dans le cadre any MWR Life lasa mivadika point de fidélité zany hoe transformé en épargne voyage. Isaky ny mandoa abonnement zany tsika dia mahazo point de fidélité dia iny point de fidélité iny se cumule isam-bolana. Déblocage ny point de fidélité iny mandeha 10% isam-bolana. Zany hoe azoko ampiasaina aloha ny 10% ny premier mois dia rehefa avy eo indray ny deuxième mois ny 20%, troisième mois ny 30% dia ohatr'izay hatrany hatrany. Amin'ny tany anahako nareo dia ataoko ina moa zany le point de fidélité? Point de fidélité zavatra anankiroa ny azonao ampiasaina anazy. Voalohany afaka andehananao life experience dia ny faharoa azonao hividianana entana eo amin'ilay lifestyle mall. Gambonareo antany hoe fanjafahina indray moa zany atao hoe life experience zany. Ny MWR Life dia miasa
principalement ao anatin'ny monde du voyage. Dia rehefa ataontsika hoe monde du voyage zany a, dia miorganiser izy a séjour, donc manao négociation ana séjour izy a ho an'ny membre. Zay zany le atao hoe life experience, ce sont des séjours organisés par la société. Ce sont des séjours dans les endroits, les ataoko hoe les mampanofy antsika reny zany, là où ça fait rêver. Et tant qu'à faire, on est dans le monde du voyage, izy moa tsy te mba hoe andeha amina endroit paradisiaque ozy izy tsika zay et dans un superbe hôtel 4 étoiles à 5 étoiles. Zay ny atao hoe life experience, séjour organisé par la société, dans des hôtels à 4-5 étoiles. Mais à des prix défiant toute concurrence, pour ne pas dire gratuitement sur certains cas. Ak exemple anankiray aminareo nisy life experience natao tany Maroc, c'était l'année dernière. Pour 4 jours izy io tany Agadir tany Maroc, de $499 par personne ny prix les séjours de 4 jours. Toujours hôtel 4 ou 5 étoiles. Fa zao ni life experience dia azo payer en totalité ou en partie les points de fidélité avec kely mandoa abonnement ianao ny abonnement anao lasa mivadika point de fidélité de iny point de fidélité anao iny azonao ipeiavana séjour le atao hoe life experience. Ty Maroc ty zao $499 ni prix les séjours de 4 jours fa afaka payenao en totalité amina point de fidélité zany hoe c'est nanana assez de points de fidélité ny membre de afaka nandeha gratuitement au Maroc zany tsy zavatra analohan'ny tsony. Bon, évidemment, transport moa zany, ça c'est toujours mbola à la charge. Satria ça c'est destiné aux membres du monde entier. On peut très bien venir de Madagascar, de l'Europe pour aller à Maroc. Tsy mitovy ny coût les transports. Donc, en transport, je parle vraiment du séjour. Tizo, mais exemple, à New York, un séjour de 4 jours aussi, il y avait des activités qui étaient aussi organisées dans le cadre de Life Experience. $695 à l'EISIA, c'était avec les activités compris. Fa afaka mapiasa mano paiement en points de fidélité, 300 points de fidélité Nazopesen Zanwe, les 4 jours nous revient qu'à $395. Il y a plusieurs life expériences on a tontona Zozo vo nanokol ni Yoni Ashurov ou Malia de vo namoka life expérience afandray. Donc Miss Life Experience à Vauvau, à La Réunion, Barcelone, oulala, je m'en souviens plus, ils avaient les life expérience à Vauvau. Mais pour vous dire, Azanwe, Miss Life Experience à Marmarfo Nishambulana qui est programmée. De Wanay aty à Madagascar moa zany dia nangataka zay hoe zay koa mba te handeha life experience fa andeha à New York na andeha aller Dubai aloha mbola somary sarotsarotra ho anay compte tenu ny resaka transport mbola talohan'ny resaka confinement sy resaka covid zany zavatra zany. Dia nihaino ny société et ça c'est vraiment exceptionnel là, une société mihaino ny membre tena hoe mihaino mihitsiny mihaino izy zany miresaka ianao hoe misy zavatra ohatr'izao dia tena henony. Dia nangataka ny membre teto Madagascar hoe zay koa mba te handeha life experience fa somary lavitra ho anay tsy mba azo anaovana ve eto Madagascar. Dia nanaovany teto Madagascar prévu izy io initialement amin'ny fin octobre zao fa mbola tsy misokatra moa ny frontière gasy dia tsy maintsy nahemitra le izy donc nahemitra amin'ny 22 janvier 2021 zany le any Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est un week-end prolongé à Sonambotel. C'est $319
pour 2 personnes satria la chambre en demi-pension, petit déjeuner sy dîner fa tafiditra ao anatiny. Ary afaka mampiasa 319 points de fidélité, zany hoe ho anay membre aty à Madagascar, on a vraiment la chance hoe afaka mandeha any Sainte-Marie zany pour ce life experience là sans plus débourser pour l'hôtel là satria on peut payer en totalité les points de fidélité. Deuxième façon azontsika ampiasana les points de fidélité de les lifestyle mall. Inona moa les lifestyle mall? Donc lifestyle mall là, c'est une boutique en ligne, ohatran'ny boutique en ligne rehetrarehetra. Fa ao anatin'io ianao mahita marques BDB, des grandes marques comme des moyennes marques ou d'autres bonnes marques, mais ahitanao vraiment des grandes marques koa ohatran'ny reo ampisehoako anareo reo Michael Kors, Diesel, Tissot, Armani, hitatsika ao anatin'ny ty lifestyle mall ty. Zavatra anankiray tiako zaraina aminareo WR Life nanomboka tamin'ny 2013 resaka voyage ny tena nataony fa nanomboka tamin'ity taona ity zany nanana an'io boutique en ligne io ary hitanao mihitsy hoe mbola toujours en cours d'amélioration et ça tena exceptionnel amin'ny WR Life le hoe c'est une société qui bouge et qui s'améliore de jour en jour. Ça fait 9-10 mois que je suis dans ce club fa tena mbola varina foana ako hoe misy tous les mois tsy maintsy misy changement, misy amélioration apportée. De vao manomboka la boutique en ligne fa efa hitanao hoe efa misy zavatra efa niova sahady misy zavatra foana s'améliorer. Inona ny hitatsika ao amin'le boutique en ligne c'est tout ce qui concerne la mode. Zany hoe ny akanjo, ny kiraro, ny poketra, resaka bijoux, resaka parfum. Tamin'ny voalohany izy zavatra ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy fa voaingana kely izy zao efa lasa misy zavatra ho an'ny ankizy koa. De mety mahazo réduction hatramin'ny 80%. Omeko exemple nareo ahitanareo tsara an'le izy hoe ohatran'ny ahoana marina moa zany. Donc là aloha j'ai pris des exemples je dirais de marques moyennes. Là vous voyez des chaussures made in Italia. Normalement prix 72 €. Fa satria zahako amin'ny Travel Advantage donc manana réduction 37 € zany sisany payer koa raha ohatra ka te hividy an'io. Fa araka ny lazaiko anareo hoe afaka mampiasa point de fidélité de là afaka mampiasa koa 10 points de fidélité. Zany hoe je ne paierai plus que 27 € mahery kely eo zany sisa no alohako satria ny un point de fidélité c'est $1. Donc 27 € zany sisa no alohako amina zavatra ny vidiny normal 72 €. Un exemple ndraiky io ho an'ny lehilahy là vous voyez polo manche longue. Polo manche longue marque Oxford University 98 € tena vidiny satria amin'ny plateforme privée de mahazo réduction 24 € zany sisa de efa mahazo an'io. De sady mbola mahazo mampiasa 15 points de fidélité zany hoe 9 € zany sisany no alohako de mahazo an'le polo qui ny tena vidiny 98 €. De aza adino fa isaky ny mampiasa na manao opération amin'ny la plateforme Travel Advantage de mahazo an'le crédit voyage foana. Zany hoe sady efa mahazo mora mbola mahazo crédit voyage ihany koa. De akoatr'izay na ho anay zay eto Madagasikara arany de livraison tonga aty à Madagascar ny entana. Zany hoe tsy sahirana intsony zay hoe raha hividy en ligne zany moa sahirana mihitsy ianao hoe ahoana indray arany andefasako anazy aty à Madagascar. Fa même à Madagascar tonga aty le izy. Ça j'avais commandé kiraro maromaro des solomaso
tamin'ny en plein confinement teto Madagasikara commandé an'ilay izy tamin'ny début juillet. Tonga taty an-trano en 3 semaines. 3 semaines, tonga taty an-trano pour moi, hitako hoe normal be en plein confinement, 3 semaines de l'États-Unis à Madagascar, c'est correct be mihitsiny. Dia satria niachako nioatra ny $150 dia tsy nandoa fret intsony ahako fa efa prise en charge par la société ny fret. Raha ohatra ianao ka latsaky ny $150 ny achahanao dia forfaitaire ny fret $25. N'aiza misy ianao na zahako aty à Madagascar na nareo en Europe na nareo à États-Unis dia mitovy daholo ny frais d'envoi zany forfait ana $25. Alors, ahoana moa zany ny idirana membre, manana deux façons idirana membre, soit miditra en tant que membre pro, soit miditra en tant que membre élite. Inona mahasamihafa an'ireo zavatra ireo? Misy fomba anankiray koa idirana membre dia ny membre VIP, fa fananikitra izay tena resahana eto ilay izy satria mbola hideveloppe aminareo les deuxième partie mikasika ny resaka recommandation pour avoir ana commission des membre pro sy membre élite ihany no ahafahana manao an'izay les recommandations zay. Zay no nahatonga anahy tsy niresaka afa-tsy ny membre pro sy ny membre élite aloha zany tamin'ity présentation ty. Inona moa mahasamihafa an'ilay membre anankiroa? Na pro aloha ianao na élite dia ankoatranao sy ny famille anao dia manana droit na 4 voyageurs additionnels. Ankoatran'izay dia samy manana droit na guest pass fa membre pro 25 guest pass raha vao miditra dia 5 par mois. Membre élite kosa 50 guest pass vao miditra dia 10 par mois. Hitanareo amin'izao zany fa ny membre élite aloha tonga dia hitanareo fa manana avantage bebe kokoa no membre pro. Samy afaka miaccéder amin'ny boutique en ligne na ny membre pro na ny membre élite. Samy afaka mandeha life expérience fa kosany ny membre élite manana accès anticipé. Azonareo an-tsaina angambany hoe rehefa misy life expérience ka afaka payer en totalité amina point de fidélité dia hiazaka zahana le izy satria ny olona rehetrarehetra dia mba te hiprofite an'le les merveilleuses voyages séjours de life expérience tsy mamoaka vola poche tsony fa le point de fidélité ny payevana anazy. Dia amin'ireny koa tsy na limité ny toerana, matetika maximum c'est 40-50 personnes. Dia ny membre élite zany manana accès anticipé amin'ireny le life expérience reny sady mbola manana réduction na 10% non. Life expérience. Dia donc ankoatran'izay dia misy abonnement payevana araka ny lazaiko anareo teo hoe club dia misy abonnement payevana. Ny abonnement zany na pro na ny élite dia ny abonnement mensuel à $99-97 par mois. Dia isaky ny mandoa abonnement ianao dia mahazo an'le point de fidélité, mahazo 100 points de fidélité. Mety hiteny amiko nareo hoe fanja lafo be mihitsy zany abonnement zany fa zay le hoe aza taitra fa atoroko anareo dans la deuxième partie hoe ahoana ny fomba autofinancena ny abonnement. Ny abonnement zany alohantsika foana dia mandoa abonnement dia mahazo an'le point de fidélité fa misy fomba tsy hamoahantsika poche an'le abonnement afahafahantsika mi-autofinancer anazy. Inona moa zany ny différence amin'le raha te hiditra pro ianao dia ahoana ny différence? Raha te hiditra pro dia mandoa upgrade zany hoe mandoa indray mandeha fotsiny surclassement na $150 indray mandeha ihany io ny alohanao. Fa ny abonnement dia mitovy na ny pro na ny élite dia le $99-97 isam-bolana ny abonnement. Ianao zany afaka miditra élite alohany dia any aoriana any ianao vao te hiditra afaka miditra pro aloha dia any aoriana any ianao sisa ianao hoe zay amin'izay za vao hiakatra io surclassé élite
dia mandoa le $150 ianao dia miakatra elita. Fa mbola manana bonne nouvelle aminareo koa amin'io resaka io aoriana kely. Alors, zay zany aloha ny la première partie hoe inona avy ny avantage amin'le izy. La deuxième partie indray dia amin'le recommandation, inona ny atao hoe recommandation dia ahoana no ataoko hoe grâce à la recommandation quoi toucher commission, toucher bonus. Inona moa ny atao hoe recommandation? Recommandation c'est partager bon plan. Ohatra antsika rehetrarehetra hoe izy mbola tsy recommandé na mety hoe boutique io na mety hoe restaurant zay angamba no tena mahazatra antsika na zavatra be dia be ny azo atao recommandation e. Mirecommandé restaurant zao tsika hoe misy restaurant tsara be ary anana, misy plat tsara be any sady mora. Voilà, on a déjà fait une recommandation. Na manao recommandation ana boutique hoe nividy akanjo tany quoi, tena manao promotion be zareo zao vas-y, c'est déjà une recommandation. Zay zany no andrasana amintsika au sein de MWR Life. Raha ohatra ianao ka te hanao business avec MWR Life dia zay le andrasana aminao hoe hitanareo teo fa on a beaucoup d'avantages d'être membre dia miresaka momba an'izay avantage zay, mipartager an'izay bon plan zay autour de vous. C'est ça qu'on vous demande. Dia iny zavatra iny satria ianao partager bon plan dia miinciter ny olona hiditra koa miaraka amintsika ao anatin'ny club. Amin'izay fotoan'izay zany tsy membre consommateur fotsiny. La première partie c'est en tant que membre consommateur inona ny avantagenao. Afaka mijanona membre consommateur tsy misy olana mihitsy afaka mijanona ianao hoe za anao membre consommateur fotsiny ohatra ny club rehetrarehetra je vais payer un abonnement, azahoako avantage, azahoako séjour mora. Il n'y a pas de souci. On peut très bien être comme ça et faire comme ça. Fa koa ianao afaka miteny hoe za anao membre consultant i recommandé any MWR Life quoi, dia amin'izay je vais toucher des commissions. Donc, zay zany le ho expliquer-ko anareo brièvement eto. Rehefa ohatra ianao zany ka miditra membre consultant dia ankoatran'le abonnement mensuel anao dia misy licence annuelle payenao. La licence annuelle iny no manome droit anao i recommander zany hoe c'est un peu comme on devient un distributeur, lasa distributeur en MWR Life. Dia ny première adhésion zany $149,97 raha ohatra ianao ka pro 600 000 ariary io zany zay raha ohatra ianao ka tonga dia hiditra membre consultant élite dia $299,97 na $1,200,000 ariary. Différence dia le upgrade na $150. Hitanareo fa misy ny frais d'activation normalement fa amin'izao fotoan'izao aloha mbola nesoriny société ny frais d'activation. Donc, il faut vraiment en profiter. Satria, le prix normal, c'est à $249,97 une adhésion. Fa, amin'izao fotoan'izao izao lasa $149,97 ni adhésion. Je vais vous parler maintenant en resaka. Bon, avant d'entrer d'abord les commissions, misy zavatra anankiray très important, c'est que et nous avons des fois un nombre d'activités anankiray. C'est comme toute activité, des fois dans les recommandations et non, c'est comme si vous avez un petit business à côté. Je dis petit en volume. Vous allez voir, ça peut vraiment devenir une grande activité. Rehefa miditra ianao zany dia manana back office misy site web personnalisé dia manana tableau de bord ianao. Le tableau de bord ahitanao ahafahanao manaraka ny activité anao rehetrarehetra. Zany hoe inona moa le activité? C'est ton équipe satria i recommandé any club ianao dia miinciter olona hiditra anaty club zany hoe manomboka manana équipe ianao zany. Dia ao anatin'le tableau de bord ahafahanao manaraka an'izay activité izay manaraka ny équipe anao, ny vola miditra, ny qualification anao. Zay zavatra ilainao rehetrarehetra momba ny activité anao dia hitanao anatin'ny tableau de bord. Sady en temps réel le izy ianao zany tsy mila mieritreritra zavatra hafa fa
tena tonga dia hitanao ao fotsiny ianao manaraka ny zavatra rehetrarehetra. Ankoatran'izay manana outil marketing les slides présentés comme aminareo sao dia heverinareo fa zany nanao anazy non déjà je sais pas faire et j'ai pas le temps de faire fa ny téléchargeko fotsiny tao anatiny back office koa io zavatra partageko aminareo io. Hiteny koa nareo hoe zay ve zany raha ohatra ka te hanao ohatran'izao koa dia tsy maintsy manao présentation. Non, si voatery ianao hanao présentation efa organisé zany il y a déjà plusieurs présentations qui existent en plusieurs langues. Ça zany zao ataoko hoe moi je fais partie de l'équipe malgache dia manao présentation des fois c'est en français des fois en malgache. Misy d'autres équipes qui fait des présentations en anglais, en espagnol, en d'autres langues, en russe, misy BDP zany langue donc tsy voatery mihitsiny ianao hanao présentation hainao zany fa afaka fotsiny ianao miinvité olona anankiray hanatrika présentation. Ensuite, misy ny académie MWR ohatran'ny zavatra rehetrarehetra misy zavatra mila ianarana dia manana possibilité ianao tout est en ligne manana possibilité ianao hiditra anatin'ilay académie pour se former rehefa manomboka ny activité dia sady misy forum d'entraide io tous les membres de tous les pays afaka se connecter ao dia tena misy échange tsara zany ao anatin'ny académie MWR. Raha hiresaka an'ilay commission amin'izay dia inona moa zany ny commission mety ho azo dia ahoana ny tena azahoana an'ilay commission. Misy karazany roa ny commission azo dia ny resaka bonus ny resaka revenu résiduel. Resaka bonus dia ny bonus voalohany dia ny bonus d'expansion zany hoe à chaque fois ianao zany mampiditra membre vaovao ny recommandé dia natafiditra membre vaovao ka niditra en tant que membre pro le olona io dia mahazo $10 ianao. Raha ohatra moa ka miditra membre élite le olona dia mahazo $30 ianao. Ny bonus d'expansion koa dia misy natao hoe bonus d'expansion de leadership. Ohatra ny amin'ny société rehetrarehetra io afaka ianao miakatra en qualification, afaka ianao zany mahazo promotion. Ny différence dia any amin'ny société mahazatra antsika zany hoe mahazo promotion zany tsy misy règle bien claire fa miankina amin'ny zavatra BDP amin'ny relation anao avec ton boss, fahitany ny asanao BDP fa tsy misy mihitsy hoe rehefa zao nataonao dia tonga dia ianao no lasa chef de service, chef de département na directeur. Non, tsy misy règle mazava ohatr'izay. Par contre amin'ny MWR ilay fa dia tena mazava be ny règle. Tonga dia fantatrao hoe inona kay ny tokony ho ataoko raha te hiakatra en qualification ahako. Vao miditra ny membre anankiray dia atao hoe sponsor. Rehefa te hiakatra ho manager ny sponsor anankiray dia mila mampiditra olona anankitelo zany hoe mila sponsoriser 3 nouveaux filleuls dia lasa manager izy. Rehefa te hiakatra senior indray izy dia mila manana manager anankiroa ao anatin'ny ekipany. Rehefa te hiakatra area dia mila manana senior anankiroa ao anatin'ny ekipany. Rehefa te hiakatra district dia mila manana area anankitelo ao anatin'ny ekipany. Ary rehefa te hiakatra régional dia mila manana district telo ao anatin'ny ekipany. Ary rehefa te hiakatra national dia mila manana régional anankitelo ao anatin'ny ekipany. Donc voilà, efa tonga dia lazaina mialoha ny règle de jeu. Inona moa mahatsara anazy rehefa miakatra en qualification tsika dia maninona? Rehefa miakatra en qualification tsika dia mitombo ny bonus d'expansion azo. Satria zany raha sponsor ianao araka ny lazaiko anareo teo le bonus d'expansion, rehefa mampiditra membre pro ianao dia mahazo $10, mampiditra membre élite ianao dia mahazo $30. Raha manager kosa ianao no mampiditra olona dia rehefa mampiditra membre pro ianao dia mahazo $10 plus 5 mahazo $15. Rehefa mampiditra membre élite kosa ianao dia $30 plus 10 ça fait $40. Dia misy koa avy eo ny face start bonus na bonus de démarrage. Ny société zany dia manampy antsika mihitsy no hoe pour bien débuter ny activité. Zany hoe raha ohatra ka ao anatiny 20 andro fotsiny ianao dia matafiditra ny 3 nouveaux filleuls anao dia mahazo ny bonus de démarrage qui est de $100. Fa tsy vitan'izay fa raha ohatra ianao ka
tao anatin'ny première semaine ianao natafiditra olona telo dia nahazo bonus de démarrage ianao zany. Dia manana possibilité ianao mahazo fandroany bonus de démarrage. Zany hoe ny deuxième semaine ianao raha natafiditra olona telo ndraiky io dia mbola mahazo bonus de démarrage ihany. Ary ny fanotelony raha ohatra ka la troisième semaine ianao mbola matafiditra olona telo dia mahazo une troisième fois ny bonus de démarrage. Zany hoe ao anatin'ny 21 jours ianao zany mety mahazo bonus de démarrage ny telo. $100 moa izy raha ohatra ka misy pro ao anatin'ilay olona ampidirina, fa raha vao elita daholo izy dia $200 le bonus de démarrage azo. Zany hoe ao anatin'ilay 1 andro zany ny bonusnao totalana bonus de démarrage sy ny bonus d'expansion manomboka 420 mety ho tonga hatramin'ny $420 na tena hatramin'ny $930 raha ireo le olona sivy nampidirinao anatin'ny 1 andro ireo niditra elita daholo dia mahazo ianao hatramin'ny $930 de bonus. Résiduel journalier indray zao, résiduel journalier ho anahy io ny ataoko hoe ça c'est mon préféré les résiduels journaliers. Notion ny faharoa fantatra fotsiny angamba dia hoe amin'ny résiduel journalier rehefa mampiditra olona ray ianao dia mikaoty pour 3 points iny olona ray nampidirinao iny. Ty misy tableau anankiray à votre droite ahitantsika hoe ahoana moa fandeha ny résiduel journalier. Zany hoe misy niveau BDB manomboka amin'ny niveau ana silver 1. Misy ny atao hoe point d'équipe. Dia misy indray zany ny montant raisinao isan'andro. Le niveau 1, le silver 1, manenjika ianao zany 9 points d'équipe. Tadidio fa membre anankiray ampidirinao vous rapporte 3 points d'équipe. Zany hoe raha mila 9 points d'équipe ianao zany dia zany hoe mila mampiditra olona anankitelo. Fa zao nisy amélioration koa nataon'ny société toy izy hoe na tsy ianao ary nozy izy mampiditra telo fa na roa fotsiny ary nampidirinao 6 points lotsika raha roa fa ny ray amin'ireo izy dia efa manana filleul koa zany hoe feno zany 9 points anao. Rehefa feno 9 points anao dia mahazo $3.33 par jour ianao soit $100 par mois. Tadidio le abonnement mensuel fa $99,97 pour dire $100 quoi. Zany hoe rehefa mafeno an'le 9 points d'équipe ianao na dia olona roa fotsiny ary ny nampidirinao fa ny ray amin'ireo koa dia efa napiditra olona anankiray dia feno 9 points anao dia mahazo an'le $100 ao anatin'ny mois ianao rehefa feno 30 jours zany le izy dia afaka mi-autofinancer an'le abonnement mensuel anao. Zay le lazaiko anareo hoe azo autofinancena ny abonnement mensuel. Effectivement, l'idéal dia hoe ianao mihitsy napiditra olona anankitelo dia feno 9 points anao, en même temps ianao miakatra manager no afaka mi-autofinancer an'le abonnement mensuel anao. Ny niveau ana silver 2 dia manenjika 36 points d'équipe. 36 points d'équipe zany hoe 12 personnes eo. Tsy ianao ny voatery mampiditra 12 personnes. Afaka mijanona amin'ilay hoe olona roa na olona telo ihany nampidirinao dia ireo koa nefany fa nanampy an'ireo ianao se développer ireo. Dia rehefa feno 36 points d'équipe ato amin'ilay exemple là zao Rika nanana 7 membres sur 5 membres. Jane elle est encore toute seule pour le moment. Dia rehefa feno 36 points d'équipe dia mahazo $10 par jour quoi. Au anatin'ny mois ça me fait $300. Après un paiement de cotisation ça me fait $200. Raha aty à Madagascar zany dia ça fait quand même 800 000 ariary et à Madagascar 800 000 ariary c'est déjà 4 fois le SMIC. Silver 3 c'est avoir 125 points d'équipe. 125 points d'équipe tsy voatery hoe ianao eo amin'ny 42 personnes eo zay tsy ianao ny voatery mitady an'izay fa na nampidirinao arany ireo olona anankitelo ireo ihany fa ianao kosa ny nanampy anazy mba hise développer izy dia rehefa feno 125 points d'équipe anao dia mahazo $20 par jour. $20 par jour ça va nous faire $600 par mois. Assortsika ny abonnement antsika manome $500, 2 millions d'ariary. Raha ety à Madagascar zany 2 millions d'ariary zany
Gamara toke ou facciano mila investira centaines de millions d'ariar pour avoir une maison de qualité, pour avoir un loyer à 2 millions d'ariar par mois. Col de 1, hein, ça commence à être sympa. Col de 1, Maaz ou 350 points d'équipe, hein, $40 par jour, ce qui nous fait Awanat ni voulana $1,200 par mois, 1,100 après déduction ani abonnement, années 4 400 000 dollars arrière, 4 400 000 arrière. Pour vous dire, à Madagascar, il y a quelques personnes, hein, nous, Efamandjaya ni Gold 1 actuellement, n'a des tamni vonit, tamti début d'année 2020, des femmes mi atteindre les Gold 1, ne faisant et Madagascar, pour vous dire. Raoult Tsika Kaisho, tiens, des ten iresaka mon club des diamants, hein, Zanoué, où la femme touchée 4 millions, oulala, 4 000 dollars à Wanatni Rayanj par jour. Zanoué et femme y atteindre un gain annuel à plus de 1 million de dollars. Usis Narewe, Zaisa Kunishan San. Nefania, tena, je peux vous dire, avatena mission. Actuellement, Zoa ou l'anactelolu nefa fatacha en Europe, notamment, Sanwe, tam les créations, tam ni développement, tam 2016, et fanisnit 2013 à louer, les au niveau Europe, et fami atteindre un club de diamants, un acteluisien, dans une personne native de la Réunion, pas loin de Madagascar, et fa toucher à nous les Club des Diamants, 1 million de dollars à Isatonu. Alors, à Onomuzan, l'argent, les commissions, hein. Manana e-wallet, c'est qu'un vomit. Chani wallet, c'est comme une banque, je dirais une banque en ligne. Tungon et commission des manana chouana crueno. Soit non, à paramétrer non compte bancaire à nos isanange par rapport à les e-wallet. Te virenos à nous fulano de ton compte vers ton e-wallet. Sinon, la deuxième chose, des mano commande la carte prépayée, non, mano commande la carte prépayée, carte en dollars, ici, carte Visa internationale, comme tout Visa international. Fa ne peut être alimenté à Ratsi, à Vamni, commission en eau de MWR Life. Mais certains pays Futsunzania, si Tungan carte dans notamment Madagascar, si Afaka Mandefati à Madagascar, Zario, pour contourner à Kamila les cartes, de la carte va être envoyée sur une adresse na namana avana outne en France par exemple, de en Futsun récupérer les cartes. Voilà, rato résumé, pour terminer, des eaux. Récemment, prenons des manana à chamni 80% de remise, am resaka voyage, resaka hôtel, là, mis si plus de 1 400 000 destinations en plateforme, amna plus de 120 pays. Mananak Sekweno am resaka boutique de marque, la boutique en ligne de l'Efsil Mall, livraison à domicile, l'Isiua, Harry, mettez à Zaouna jusqu'à 80% de remise. Et bien sûr, Missy, vous la mettez résiduel journalier, mettez manouka 10, 20 dollars à l'Eisia, fa arachnidatsigato, ça peut aller loin, très, très loin. Dès un scénario où MWRLF est une société, c'est une société qui anime, mise animation faune. Dans le mois de septembre, nous avons Blitz, Natao, le premier du mois, Niskol Laton ni CEO, donc Yoni Ashurov, de Nissan Zekol, c'est ou Malia, Natoni. On a eu encore une très bonne nouvelle, Sachi, les promotions Natao, les animations, promotions Natao Tamni, mois de septembre, Temboula Twisna pendant 10 jours, Sanwe Achamni 11 octobre. Il y a une promotion, de Wanzemit Chamsofton Josania, avec 149,97 dollars, prix adhésion en tant que membre pro, membre consultant pro, de Tungeno de Taficha, membre consultant élite, Sanwe,
manao ekonomiana $150. Dia tsy vitan'izay fa tonga ianao dia mahazo 150 points de fidélité zay azonao ampiasaina tout de suite. Iny 150 points iny zany raha ohatra ianao ka te hanao réservation directement na life expérience dia azonao utilisena. Tonga ianao dia te hividy zavatra sur le lifestyle mall dia tonga dia azonao utilisena en totalité les 150 points de fidélité. Fa am'ty le jusqu'au 11 octobre ty dia mbola misy animation hafa koa satria misy animation ndraiky koa zany pour tous les membres hoe raha ohatra ianao ka mampiditra 3 nouveaux membres jusqu'au 11 octobre dia mahazo bonus na $100. Donc, pour vous dire, c'est vraiment une société qui bouge. L'inscription se fait en ligne. Rehefa s'inscrire nareo dia mangataka fotsiny un lien am'le olona ny invité anareo. Dia iny ny idiranareo amin'ny inscription. Donc, vous avez une page ohatran'izao dia manao inscription juste en ligne, mampiditra ny élément rehetrarehetra momba anareo. Paiement se fait par une carte de paiement internationale. Ho an'ireo zay tsy manana carte moa notamment eto Madagasikara be dia be mbola tsy manana carte internationale dia misy ny atao hoe token zany hoe le olona nampiditra anao zany no mividy no mandoa an'le vola any amin'ny société eo amin'ny back office zany hoe lasa omenao anazy le vola dia izy ny mandoa an'le droit d'adhésion anao dia omeny code ianao dia io le atao hoe token ahafahanao manao ny inscription. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup ho an'izay naharitra hatramin'ny farany. Raha ohatra ka manana question nareo dia vous pouvez poser, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Alors